Ny lafiny fampandrosoana, ny fandriampahalemana ny ady amin'ny valala. Ireo no isan'ny nanamarika ny fivoriana fanao isam-bola ny faritra Vakina Karatra ny alarobia teo. Ny marché de gros, ny centre numérique iarahana miasa amin'ny faritra Auvergne, ny tetikasa iarahana amin'ny Matoy, ny université, ny lafiny fahasalamana izay fantatra fa efa miasa ny scanner ao amin'ny CACR eto Vakina Karatra, fanatsarana ny fivarotan-kena ka tokony hanana mpivarokena karamanga ary mahakasika ny tetikasa vonjimaika sy ny fiahiana ara-tsosialy azon'ny faritra izay efa matsimbola avy any amin'ny Banky Mondiale no isan'ny bahana teto. Tsara koa anefa ny manamarika fa mbola nahazo laka teto ny resaka valala izay mbola miaodiody aty amin'ny faritra Vakina Karatra hatramin'izao. Manaraka izany ny lafiny tsy fandriampahalemana izay lesoka ny fampizarany teto ny tsy fahampiany ireo mpitandro filaminana. Ny asandalo anefa miha-mahazo vahana indray tatoato. Araka izany dia zava-dehibe ho an'ny fampandrosoan'ny faritra ity fanaovana fivoriana isam-bolana ity. Ary tokoa ny atao hoe fahombiazana eo aminy satria ahafahana mifanerasera, mifampita vaovao, mifampanontany ny tokony ho azo atao amin'izay fiaraha-miasa eo anivon'ny sampandrara sy ny atao hoe ny direction tsirairay avy ny amin'izay mety ho manahirana azy na mety izany fitadiavan'ny fiaraha-miasa dia ilaina ny fiaonana tahaka ireny isam-bolana ary voaresaka atao moa na ny eo amin'ny lafiny fandriampahalemana na ny eo amin'ny lafiny ara-ekônomia na ny lafiny ara-tsosialy na ny ara-pitantanana dia voaresaka teo avokoa. Ny 14 Mey indray izany ny fivoriana manaraka ho an'ireto tompon'andraikitra amin'ny faritra Vakina Karatra ireto.